Alléluia, farinerabanao indray izay atao fiangonana Kristy Masia Madagasikara amin'ity alarobia faha 1 volana Jona ity. Amitiavana indray nizarainay ianao ny rapsodiny famarinana androany izay mitondra lohateny hoe ny anjara asanao amin'ny fanorenana ny fiangonany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 5:7 hoe fa momba ny tenany sy ny nofony ary ny taolany isika. Tenan'i Kristy isika ny ratsany ao amin'ny vatany, ny nofony ary ny taolany, mifandray akaiky aminy sy amin'ny hafa koa isika. Upeleo amin'ny Korintiana voalohany 12:9-20 ka hatramin'ny 7 dia milaza hoe ary mijaly ny anankiray momba ny teny dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny teny, fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray momba ny teny dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny teny. Dika izany fa ny kristiana tsirairay avy dia manana anjara asa voatsokana ary miasa ao anatin'ny tenan'i Kristy. Rehefa marary ny ampahany iray amin'ny vatana dia mahatsapa izany avokoa vatana iray manontolo. Tsy olona mitokana isika fa ratsan-batana mifandray amin'ny vatana iray ihany dia ny tenan'i Kristy izany. Ny tenan'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 2:2-20 ka hatramin'ny 7 dia manambara ny hery sy ny fahefana nomena amin'ny fiangonana. Dia nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy ka nanao azy lohany manapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana izay tenany. Amen. Fiangonana izay tenan'i Kristy dia mitondra ny fahefana sy ny hery eto an-tany izany. Ny tenan'Andriamanitra amin'ny Efesiana 4:1-12 ka hatramin'ny 12 dia manome antsika fijery ny fomba nanorenana ny fiangonana amin'izao andro izao. Ary izy no nanome sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evangelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Ny teny hoe manorina dia midika hoe manangana izany. Io teny io ihany nampiasain'i Jesosy Tompo rehefa nilaza izy hoe ahoriko ny fiangonako. Ny tenan'Andriamanitra ao Matio 5:17 nahitanao an'izany. Amin'ny alalan'ireo asa fanompoana dimy ireo sy ny asan'ny kristiana tsirairay avy no anorenana ny fiangonana. Ny vatany manontolo dia mitombo araka izay amatsiana ny toy ny taolana tsirairay avy. Ao amin'ny tombon'ny tena rehetra sy iorenan'ny tenany amin'ny fitiavana araka ny asa ampanahy tsirairay avy. Amin'ny Efesiana 4:4-20 nahitanao an'izany tenin'Andriamanitra izany. Isaky ny mahazo fanahy iray dia toy ny hoe manampy biriky iray amin'ny trano. Ny mpitory dia toy ny hoe mpanao trano, mametraka tsirairay ny biriky amin'ny tena toerana. Ny kristiana tsirairay avy dia ratsambatana miavaka izay hoe trano miara-manangana rafitra mahafinaritra isika dia ny tenan'i Kristy izany. Rehefa manoma azy fanahy sy mitombo isika dia lasa tsara tarehy sy misy fiatraikany misimisy ny fiangonana, maneho voninahiny isika. Tsy asa ho an'ny olombisy anefa izany fa ho an'ny kristiana rehetra izany resan'izany. Isika tsirairay dia efa manana anjara lalovana miaraka manangana zavatra goavana ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Amen. Mino fa tahaka hatrao izany fampianarana androany izany hoe amin'ny alalanao ianao dia mpanorina fiangonan'Andriamanitra eto an-tany ary ianao dia nomena fahefana anatanteraka an'izany. Mino fa nandray zavatra ianao arany amin'izao fotoan'izao ara dia manasa anao anao an'izao vavaka izao raha resy lahatra amin'izany ianao dia izaho ilaza dia ianao merinazy ampandresin-dahatra. Amen. Ray malalo fantatro ny anjara asako ary mandray anjara mavitrika aho amin'ny fananganana fiangonanao. Manana fahasoavanao hamonjy fanahy ary ampaherezina atanteraka ny antsoko. Ambarako fa fiangonanao dia mamirapiratra toy ny fanilo ny fanantenana sy hery eo amin'izao tontolo izao, toy ny fiderana eto an-tany amin'ny anaran'i